meu voninahitra izy amin'ny alalan'ny orakoraka androany ka mafy ianao hoe alleluia dia faly be izay miarahaba anareo amin'ity androany ity hiara-nompo any tompo etintsika androany sady izany ve et nous saluons également tous ceux qui nous regardent en ligne et que la paix du Seigneur et surtout que sa présence soit avec vous aujourd'hui. Dia raha mety indaontsika hiaritsangana hanomboka ny fotoana hivavaka itsika androany dia saintsainy sahady fa efa eto Jesosy androany dia inona ny zavatra ho ambaranao eto amin'ny fanatrehana ataovy ao anaty vavaka sahady izany ray eo misaotra anao izahay satria tombonandro nomenao anay misaotra Jesosy satria mbola velonay izahay dia mbola afaka mitoetra eto amin'ny fanatrehanao indray androany Jesosy tsy raisinay hoe zavatra tonga ho azy izany hoe novelominao izay tsy raisinay hoe zavatra maivana izany hoe afaka makeo amin'ny fanatrehanao androany fa tena faly izay Jesosy manana anao faly izay Jesosy miaraka aminao indray amin'ity androany ity faly izay Jesosy hiditra amin'ny fanatrehanao iaino ny teninao ka manasa anao izay fanahy masina androany aoka izay tianao atao no tanteraka aoka izay mahafinaritra anao indray no tanteraka eto aoka fanahy masinao ianao ny ambabo ny fonay indray androany hitondra anay eo amin'ny fanatrehana indray androany fanahy masinao ataovy izay tianao izay dia fitaovana fotsiny ihany fa ianao mitarika an'izao fotoana izao raha te hanasitrana ianao androany dia ataovy izany mamela anao malalaka izahay raha te hanafaka ianao androany dia ataovy izany fa mamela anao izahay raha te hampibebaka anay ianao androany dia ataovy izany fanahy masinao fa manaiky anao izahay androany manaiky anao ny momba anay rehetra androany ho anao rery ny voninahitra ho anao rery ny voninahitra ho anao rery ny voninahitra Jesosy ho anao rery ny dery eto ianao eto ny fanatrehanao eto ny fanatrehanao androany raha mety sady ianao dia omeo voninahitra Jesosy amin'ny alalan'io fahofantanana dia saintsainy fa ninina zavatra anananao ninina zavatra mety misy eo aminao dia nisy anankiray izay niaviany ny ten'Andriamanitra dia milaza fa izy no niaviany zavatra rehetrarehetra ary avy aminy no ariana ny zavatra rehetrarehetra ka androany aoka ianao iaiky fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra dia amerina ny voninahitra ho azy fotsiny tsika androany. Oui Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que nous sommes conscients que de toi vient toute chose et pour toi sont toutes choses et tu mérites vraiment la gloire. Oui Seigneur, aujourd'hui nous venons dans ta présence. Ok, noi iatrika amin'ny fanatrihan'Andriamanitra sahady dia ilaza ianao hoe mendrika ianao Jesosy miandray ny voninahitra androany maraina mendrika ianao Jesosy noderaina androany maraina izahay androany maraina dia miaraka amin'ireo anjely marobe any an-danitra miankohaka eo anatrehanao manome ny voninahitra ho anao rery ihany satria resy ladra izahay fa ninina zavatra anananay ninina zavatra misy dia avy aminao izany ary ho anao izany raha velonay izay dia ho anao raha vely izay dia ho anao ninina zavatra ataonay Jesosy dia ho anao ka iry izay hoe mendrika indrindra ianao Jesosy mendrika indrindra ianao mendrika loatra ianao androany maraina nomena voninahitra raha mbola nomenao feo izahay dia hoentinay amezana voninahitra anao zany voninahitra ho anao Jesosy nizaniza tonga eto androany dia ilaza an'izany mendrika indrindra ianao amin'ny fonay rehetra Jesosy miaiky izahay fa mendrika ndera aza voninahitra ianao avy aminao ny zavatra rehetra voninahitra ho anao mbola ila ihany lahy hoe mendrika loatra ianao Jesosy mendrika indrindra
mbola misy zavatra noresinao avy amin'Andriamanitra dia omeo voninahitra izy androany. Raha fantatrao hoe izy dia omeo voninahitra izy. Raha fantatrao androany hoe inona ny toerana dia omeo voninahitra izy. Raha fantatrao hoe inona ny zavatra ananana dia omeo voninahitra izy. Raha tena azonao an-tsaina inona ny zavatra nataony dia omeo voninahitra izy androany fa mendrika loatra izy. Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as, pour ta place, nous te donnons l'honneur parce que tu le mérites. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Personne ne peut prendre ta place. Tu es digne de louange. Personne n'est élevé à part toi. Toi et toi seul mérites notre adoration, notre louange. Oui, tu mérites, Seigneur. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oui, Seigneur, toi seul es digne. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. E nós sosuntina e sandra ceton Joan. Nari hoki sandra chiana. Nari hoki sandra chiana. Timis anjeman kafa kala sandra chaya. Timis anjeman kafa mejandera kochana. Namarai, nari hoki sandra chiana. 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 Falei tu que na matuas no mente que anzava chareja. Lei na funhai no aswano no mente que anfideira nas fiancufa na joan. Dava que tem venal e de socio. Mi sanjata unifiai na que se mumbare chareja. Resni tuera na mapanzaka não.
E tom ti fianguna ni ti. E am ni fiaina nai rechareci. E am ze muba nai. Nan yasa nai. Nan fenara nai. Nan tukachan nai. Nina zavatra anana nessa tone. Dio che non i sanja c'è Jesus. Am nyambuni njinj. Am nyambuni njinj. Resum tuera no. Resum tuera no ma panzaka no. Res ni tuera no. Oui Seigneur, nous voulons juste t'adorer ce matin pour qui tu es. Pour qui tu es. Toi qui as souffert pour nous. Toi qui as tout donné pour nous. Toi qui as donné ta vie pour nous. Toi qui t'occupes si bien de notre vie. Toi qui es la perfection. Toi qui es amour. Reçois juste notre adoration. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Mi Sanja te
Tsireare zay no zay anananay. Faverinay aminao ny voninahitra. Averinay aminao ny voninahitra. Mendrika indrindra anao. Mendrika indrindra anao. Fengolana androany amerina amin'ny voninahitra aman'Andriamanitra rehetra. Mendrika indrindra anao. Mendrika indrindra anao. Mendrika anao Jesosy. Mendrika anao fanahy masina. Menay anao voninahitra. Menanao fiderana rehetra. Halleluja. Halleluja. Voninahitra ho anao. Voninahitra ho anao. Petraka isika tompoko. Raisitsika ho fahasoavana lehibe izao fotoana afahantsika miaraka miombina mideran'Andriamanitra izao. Fa fantatra hoe vao miposaka io masoandro io dia ianao tonga eto dia efa anisan'ny safidian'Andriamanitra andray be dia be ary ho feno ny kapoakanao androany. Ho feno ny kapoakanao androany. Andaontsika hiaraka maka an'ity tenin'Andriamanitra ity. Hitantsika amin'ny Zefania toko fahatelo. Zefania toko fahatelo ny 7:7 ihany. Andaontsika hiaraka maky. Jehovah Andriamanitra no aminao, mahery izy ka amonjy. Iravoravo anao izy amin'ny fifaliana, hosondriana amin'ny fitiavana izy, ary faly anao amin'ny fiompiana izy. Amen. Jehovah Andriamanitra no eo anilanao eto. Mahery izy ka amonjy, iravoravo anao izy amin'ny fifaliana, hosondriana amin'ny fitiavana izy, ary faly anao amin'ny fiompiana. Chers frères et sœurs, c'est encore une grande joie d'être réunis en ligne. Et c'est une grande joie car l'Éternel, notre Dieu, est fidèle et il est au milieu de nous. Je vous partage ce que dit la Bible dans le livre de Sophonie 3:17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. C'est un héros qui sauve. L'Éternel fera de toi sa plus grande joie. L'Éternel te gardera dans son amour et il se réjouira pour toi à grands cris de joie. Amen. 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 Jehovah Andriamanitra dia tena eto akaikitsika ary androany izy mbola vonina hamonjy atsika. Vao miposaka io masoandro io dia ny tanan'Andriamanitra mitondra atsika teto, marina sa tsy marina. Ary mbola tonga teto izy dia satria nisy hery tato anatsika. Ary tonga teto tsika dia mbola misy fifinaina, mbola misy fahasalamana, mbola misy ireo zavatra marobe ihany koa nanampy atsika ho tonga eto. Dia andaontsika mbola hanohy an'izany fisaorana fanomezana voninahitra ho anazy zany. Fantatro fa mety maro ny olona nangetaheta naniry ho avy eto fa isika zao no safidiny mbola tonga eto. Andaontsika mbola hivavaka hoe anandratra an'izany hoe fisaorana. Toy tena tsetrika isika fa mbola nomeny fofinaina, mbola nomeny tombonandro, mbola nomeny fafana tonga eto. Mety nandeha tongotra isika, mety nandeha bus isika, mety nandeha fiara isika, fa mbola fahasoavana sy fitiavana daholo zany. Dia mbola ahafahantsika hoe manana fotoana miombina miray fo. Dia andaontsika mbola hisaotra anazy. Hisaotra anazy koa fa mbola ho zavatra maro be no ataony anio. Mbola handravasakana maro izy. Mbola ameny ny kopinao izy. Ary mbola hitahy anao izy.
andaosika hivavaka andriamanitra ray io mbola misaotra anao izahay eny amin'ny fitiavanao ny amin'ny fitahinao ny amin'ny fahasoavanao tsy tamby isaina misaotra anao ny amin'ny fahasalamana misaotra anao ny amin'ny mbola tombonandro mbola tonga eto izahay anompo anao misaotra anao ny amin'ny fifaliana zay aminonao fonay misaotra anao andriamanitra fa ianao dia andriamanitra mahatoky ary mahatoky mbola tsy nitsahatra ianao niaro anay ny tananao no nitondra anay hatreto ny tananao no niaro anay tamin'ny zavatra tamin'ny loza maro ary ianao koa no nanambina anay nanome anay nanome anay sakafo nanome anay mendrika anao andriamanitra tena mendrika. Père, tu es digne de toutes nos louanges, car tu as été fidèle pour nous. Tu as été fidèle en toutes choses. C'est ta main qui nous a conduits jusqu'ici. Et c'est ta main qui nous conduira encore. Saint-Esprit, nous te remercions aussi, car tu vas nous remplir. Tu vas remplir cette coupe, et cette coupe va déborder aujourd'hui. Saint-Esprit, tu vas nous instruire. Saint-Esprit, tu vas nous guider. Tu es le bienvenu. Viens, Saint-Esprit. Viens dans cette assemblée. Tu es le bienvenu. En toutes choses, nous te rendons gloire. Nous te rendons tout l'honneur et toute la grâce. Au nom de Jésus. Sochano fanamasini. Fatina waveno. Tina waveno ameno anai. Arufenti kapokanaiti. Fenono etiani. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Sochano Jesus. Sochano Jesus. Alléluia. Amen. Amen. Akechini isika dia mbola anoy ny fiderana, anoy fiakofana ho an'Andriamanitra satria eo amin'ny fiderana tokoa dia misandratra izy. Ary rehefa misandratra izy dia ho feno isika, ho feno fanatrehana, ho feno fahasoavana, ho feno fifaliana. Ary izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra teo hoe Jehovah Andriamanitra no ao aminao ato amintsika, ameno atsika. Ary mahery tokoa izy ka hamonjy atsika. Mbola anoy fiderana, hira anankiroa no ataotsika alohan'ny hanoizy atsika amin'ny fotoana manaraka. Ataotsika hiary hitsangana dia hiravoravo isika. Tena hoe sy ao aminao rehetrarehetra izay nomeny Jesosy anao dia hoento hifaliana eo anatrehana androany. Izy ho vonona amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny tehaka aloha. Dia ndaotsika hiara hilaza an'ilay teny amin'ny Romana hoe Jesosy ianao ny havian'izao rehetra izao ary ianao ny anton'izao rehetra izao ho anao any amin'ny voninahitra. Afaka hilaza an'izao ve tsika? Isa roa telo. Jesosy ianao ny havian'izao rehetra izao, ianao ny anton'izao rehetra izao ho anao rery ny voninahitra.
Aiza de longe mangatakamique, meko fatsapijamique. Saúde sos maguetaeta. Saúde sos maguetaeta, mangatakaramondao. Maniri mabiam fukurecha, mangatakaramondao. Aiza de longe mangatakamique, meko fatsapijamique. Matakam no fanane Joan Marai. Matakam no fanai, eu não fan mesantai. Aminawa etuka. Matakam no fanai, sangataeta mangatai. Sosio nyakuka. Umelazi. Urinaise. Urinaise. Wana de mantireria. Aridansa. Urinaise. 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 Wana de mantireria. Mangateita, mangata cara não não. Amigna na infamarina, na liderata não é. Ufa fafu, amfali jai. Le funa de macharai. Mi sava canham fala, funa de machabet quantuar. Chezet sosai. Que amfala não jai. Na liderata não é. Ufa fafu, amfali jai. Le funa de macharai. Nawa etuka. Matakam no fanai, sangataeta mangatai. Sosio nyakuka. Urinaise. Urinaise. Wana de mantireria. Aridansa. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Qui tu Dela zoe tsy misy takanao Jesosy. Tsy misy mavita ny vitanao anay. Androany izay te hiankohaka eo anaty anao fotsiny. Mihoatra noho ny hira, mihoatra noho ny mozika.
ny fonay te iakohaka fotsiny anome voninahitra anao anao zay afaly anao amin'ny androm-piainanay rehetrarehetra Jesosy aho jereo ny fonay androany mangorakoraka te ampifaly anao satria izany ny antom-pisinay anao zay mahafaly anao tsy tonga eto am-piangonana zay androany maraina hirahira fotsiny anao zay ampifaly ny tenanay fa anome voninahitra ho an'izay ny antso anay indray zay Jesosy hiverina aminao hiverina aminao hiverina aminao mifonjy Jesosy ny am'ireo adalànay sy fahotanay rehetra hatramin'izay faoka ny fiainanay homendrika anao ratapitrany mozika vita fidera indromanantonana te hanolotra zay tsara indrindra avy ao anatinay zay androany te hanolotra zay mendrika te ampifaly ny fonao zay ampifaly fona ratapitrany mozika ratapitrany vita fidera indromanantonana te hanolotra ampifaly fona sirayani tumbo sirayani tumbo silay canto sizani no anjasana famiochizani famiochizani tumbo mantena não amigo ni fuku no serena
Toe-piankohaka am-bava fotsiny izay. Fa ny fiainanay rehetrarehetra mihitsy mba ho fiankohofana. Esory izay rehetra mbola tsy manome voninahitra anao amin'ny fiainanay androany. Fa oka ianao rery ny sandratra, oka ianao rery nomena voninahitra amin'ny alalan'ny toetranay, toe-ponay, ny fiainanay, fomba fijerinay, ny fonay. Atolotra ianao ny fonay androany maraina Jesosy. Zay mombamombanay omena ianao. Hako voninay hatramin'ny fiainanay. Oka ianao hisandratra amin'ny mombanay rehetra Jesosy. Mifonao mifonao raha mbola miavinava. Mifonao Jesosy raha mbola manana toe-poratsy, raha mbola tsy mamela elaka, raha mbola miaina fiainana tsy famasinana. Mifona Jesosy raha mitonona ny anaranao foana nefa ny toetra ratsy ka ny toetra ratsy. Mifona Jesosy raha milaza fa hoe mpivavaka manompo anao kristiana nefa mbola tiany fanao zao tontolo zao. Androany mibebaka izahay dia hiverina aminao. Miverina nyakuka aminao Jesosy. Aminao Jesosy. Ifunako ireo fahotako aminao Jesosy. Aminao Jesosy. Jehovah Andriamanitra dia eo aminao ary namela ny eloko tokoa izy raha mibebaka marina ianao. Na raha mibebaka marina koa ianao dia mahery izy ka amonjy ianao izy androany. Dia afatsika mafy Andriamanitra. Yarepetraka. Ankehitriny indray tsika dia anatanteraka ny programan'Andriamanitra satria tsika dia mpanatateraka an'izany programany izany. Dia rehefa mpanatanteraka isika dia mampiasa finoana satria finoana no azahoantsika sitraka amin'izany programany izany. Ty programme ty dia toy izao hoe anatanteraka ny fampandrosoana ny ministera eto an-tany satria tena andraikitsika izany. Teny Andriamanitra milaza amintsika hoe omeo dia omena ianareo. Omeo ho an'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fandrosoan'ny ministera ny eto an-tany. Omeo dia omena ianareo fatra tsara sady ahitsana no afatra ka mihoatra no omena anareo. Fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo kosa. Maintenant, nous allons passer au moment où nous allons servir Dieu par nos offrandes et nos dons, car la Bible dit, donnez, on vous donnera, on versera sur le pont de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée, qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Andriamanitra dia matoky amin'ny teniny, ary Andriamanitra dia mampirisika antsika hanome, ary rehefa hanome isika dia mbola mihoatra lavitra noho izany nomentsika rehefa avy eo. Ka noho izany dia andao homanintsika izay efa nomanintsika tany an-trano, na ny fanaty izany na ny ampahafolo-karena. Satria hoy ny Tompo amin'ny ampahafolo-karena hoe hoentinareo ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano fireketako mba hasikanina ao an-trano, ary izaho toetra ho amin'izany io Jehovah tompony maro, raha tsy voako ny varavarany lanitra ho anareo. Amin'io Andriamanitra dia manao défi mihitsy hoe eto nge zany ampahafolo-karena zany ho hitanareo tsara ny fiainanareo, koleran'izany
fatokinan'Andriamanitra zany. La Bible nous dit aussi d'apporter toutes les dîmes à la maison du Seigneur, apporter toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu nous interpelle encore aujourd'hui pour donner toute la dîme, d'apporter le 10e de tous nos revenus, de tous nos bénéfices, car ce sera un moyen pour Dieu d'ouvrir les portes du ciel pour bénir notre vie. Amen. Nous allons prier maintenant. Gardez entre vos mains, gardez en esprit toutes les offrandes que nous allons donner aujourd'hui et toutes les dîmes que nous allons apporter aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Yarkivavaka isika amin'izany rakitra ny amin'izany fahafolon-karena efa homantsika izany. Andriamanitra dia mbola tonga amin'ny fotoana izay hanompo anao amin'ny alalan'ny fanomezana, amin'ny alalan'ny ampahafolo-karena. Andriamanitra fantatray fa ianao ny loharan'ny zavatra rehetra. Fantatray koa fa zao zavatra zao dia ahafahanao mampitombo ny fahasoavana omenao anay, mampitombo koa ny fitahiana rahabola, ary tononona eto fa izay sakana rehetra rahabola, ny blocage rehetra rahabola dia didinay ravany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary faly izahay manolotra an'izao rakitra izao, faly izahay manome an'izao ampahafolo-karena izao, dia mangataka aminao izahay ny finoana ampitomboam-pona izany, mba hisy voka-soa ny asanao rehetra eto an-tany. Saotra Jesosy. Amen. Durant les chansons de louange, nous allons venir apporter les offrandes et les dîmes également. Et nous allons commencer comme usuellement par les dîmes que nous allons apporter vers les coffres. Et pour les offrandes, elles seront récoltées à notre place. Mandroso isika izay anatitra ny ampahafolo-karena toy ny mahazatra amin'ny akavia sy akavanana, ary aorian'izay dia ho raisiny eny amintsika mifanatitra. Pensa que eu amo
Dia manisha sini sana kuji majakizak Alléluia. Alléluia. Fifaliana lehibe ho anay indray a ny manolotra ny arahaba ho antsika rehetra izay fa tonga eto amin'ity toerana ity. C'est encore une joie pour nous de vous saluer tous, vous tous qui êtes arrivés ici. Arabaina toy izany ihany koa ianareo rehetra izay manaraka an'izao fotoana izao en ligne. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent en ligne. Ny mahafinaritra riavana isika ny fotoana tahaka izao dia manana zavatra mara amintsika hatrany hatrany ny tompontsika. Ce qui est agréable, bien-aimé, c'est que Dieu a toujours quelque chose à nous annoncer. Androany zao a dia mbola eken'Andriamanitra ny fanohizana, ny fandravana, ny sakana rehetra. Par exemple, aujourd'hui, Dieu va encore continuer à briser les obstacles. Hatramin'ny taloha mantsika hatramin'izao vaninandro misy antsika izao dia eo foana ny mpanao sakana. Parce que depuis les temps anciens jusqu'actuellement, il y a toujours des obstacles. Manao sakana izy ireny mba tonga antsika tsy ho tonga any an-danitra any amin'izay misy an'i Jesosy. Ils font des obstacles pour que nous n'arrivons pas au ciel, là où se trouve Jésus. Manao sakana izy ireny mba tonga antsika tsy hahita an'Andriamanitra mitahy ny fiainantsika. Ils font des obstacles pour que nous ne voyions pas Dieu bénir notre vie. Isaorana efa Andriamanitra fa ny fitiavany dia manome vahaolana ho antsika Andriamanitra. Mais nous remercions Dieu parce que grâce à son amour, il nous donne une solution. Ka mino isika fa mity androandroany ety ho ravany sakana izay nisy teo amintsika rehetra. Et nous croyons qu'aujourd'hui, les obstacles seront brisés. No zany andao hamaky baiboly isika arak'izay voalaza ao amin'ny Josué 3:5. Alors nous allons lire la Bible, ce qui est écrit dans Josué chapitre 3, verset 5. Toy izao no voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit, nous lisons au nom de Jésus. Arody Josué tamin'ny olona manamasina ny tenanareo fa rapitso dia hanao fagagana eo aminareo Jehovah. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Ny fagagana ataon'Andriamanitra eto zany dia ny fandravana ny sakana izay nahazo an'ireo zanak'Israely mba tsy ho tokany amin'ilay tany todradro sy etantely. Les merveilles que Dieu va faire ici, donc, c'est qu'il a enlevé les obstacles pour que les Israélites arrivent au pays où coule le lait et le miel. Dia vakintsika indray ny teny 9:20 ka hatramin'ny 9:13. Et nous allons maintenant lire le verset 11 jusqu'au verset 13. Indro ny fiara fanenken'ny tompon'ny tany rehetra no mandroso alohanareo hoe ho Jordana. Koa ankehitriny mangala lehilahy 12 amin'ny firenen'Israely ho anareo dia ray avy isa-pirenena ary raha vao mijanona eo amin'ny rano Jordanany faladiny mpisorona izay mitondra ny fiara fanenken'i Jehovah tompon'ny tany rehetra dia ho tapaka ny rano Jordana dia ny rano izay nidina avy any ambony ka hijanona ho toy ny atotan-javatra. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Vakitsika indray ny Petera voalohany toko voalohany 2:17 ka hatramin'ny 9:17. Nous allons maintenant lire 1 Pierre chapitre 1 verset 12 à 19. Koa amin'izany sikiny no sainareo dia mahonona tena ka antehanao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoany Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo fa araka ny famasinana ilay niatso anareo dia aoka mba masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao. Ary rahalay tsy mizata avan'olona fa mitsara araka ny asany rehetra no antsonareo hoe ray dia mitondran-tena amin'ny fatahorana mandritry ny andro fivaniananareo ity. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo
tamin'ny fitondratena dala zay azonareo tamin'ny netindrazana. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyés du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Le Seigneur Dieu nous a donné une grande grâce à travers Jésus-Christ et son sang. Ary zany no antony mahatonga Petera mbola milaza amin'ny 10:20 hoy izy manao hoe fanirason Kristy toy ny razanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina no nanavotana anareo. Et c'est pourquoi Pierre a dit au verset 19 que vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Avy amin'ny alalan'ireo teny vakinareo zany zao no akatsika fampianarana etsika mandrava ny sakana rehetra. C'est à travers ces messages que nous avons lus que nous allons recevoir un enseignement sur le fait de briser les obstacles. Ray amin'ireo toepanahy takin'Andriamanitra mba hananantsika olon'Andriamanitra ny fahamasinana. Une des choses que Dieu attend de nous, c'est que nous nous sanctifions. Indrindra ny fahamasinana eo amin'ny fitondratena. Surtout que nous nous sanctifions dans notre conduite. Le fahadiova-pitondratena no tian'Andriamanitra mbara eto raha miresaka ny amin'ny fahamasinana izy. Quand Dieu parle de la sanctification ici, il parle de la pureté de notre conduite. Le fiainana tsy manatsiny amin'Andriamanitra amin'ny lafin-javatra rehetra ihany koa no tian'Andriamanitra ho lazana eto raha miresaka ny amin'ny fahamasinana izy. Quand Dieu parle de sanctification, il veut voir en nous une vie sans tache dans tous les domaines de notre vie. Mazava ny teny nataon'i Petera eo amin'ny 10:20 sy ny 4:20. La parole de Pierre est claire au verset 15 et 16. Faraky ny fahamasinana ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina ao Andriamanitrareo. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Andriamanitra mihitsy le naharan'izao rehetra izao no miantso antsika olon'Andriamanitra rehetra mba ho amin'ny fahamasinam-piainana. C'est vraiment Dieu en personne, le créateur de toutes choses, qui nous appelle à la sainteté. Fiainana tahak'izany no tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainantsika mandritry ny androm-piainantsika rehetra. C'est une vie pareille que Dieu veut voir dans notre vie pendant toute notre existence sur terre. Aoka fantatsika fiangonana manarika ty fotoan-dehibe ity fa tsy olon'izao tontolo izao intsony isika. Sachant tous, nous tous qui sommes ici, que nous n'appartenons plus au monde. Arabaky teny tsy olon'izao tontolo izao intsony isika fa efa olon'Andriamanitra. Littéralement, nous n'appartenons plus au monde, mais nous appartenons à Dieu. Olon'Andriamanitra satria araka voalasan'ny Baiboly efa novidiana tamin'ny alalan'ny rano Jesosy, efa navotana tamin'ny alalan'ny rano Jesosy. Nous appartenons à Dieu parce que, comme nous l'avons lu tout à l'heure, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Ka ny tanjon'Andriamanitra amintsika olon'Andriamanitra dia izao. Et le but de Dieu pour nous qui sommes son peuple, c'est ceci. Ny hanome antsika
ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy. Il veut nous donner la vie éternelle avec Jésus. Mazava ny voalaza Baiboly ao amin'ny Jaona toko fahatelo andimy faina ambin'ny folo. Ce que dit la Bible dans Jean chapitre 3 verset 16 est clair. Voasoratra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nomen'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana mba tokantsika olombelona tsy ho very fa hanana ny fiainana mandrakizay. Dieu a donné son Fils unique pour que les êtres humains ne soient pas perdus, mais que nous ayons la vie éternelle. Satria rehefa tsy hitafiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay isika dia ho very any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Parce que quand nous n'arrivons pas à la vie éternelle, nous irons dans la perdition éternelle. Tsika rehetra toka eto zany zao a raha novijen'Andriamanitra ka toka olon'Andriamanitra dia zay ny tanjon'Andriamanitra hoe miananantsika fiainana mandrakizay rehefa vita ny fivanianana eto ambonin'ny tany. Donc pour nous tous qui sommes ici, si nous avons déjà reçu Jésus et si nous avons été sauvés par le Seigneur, le but de Dieu c'est que nous ayons la vie éternelle après notre passage sur terre. Mitovy amin'izany ihany koa ity ambarako manaraka ity. Ce que je vais annoncer ici est aussi pareil. Ny tanjon'Andriamanitra dia nitahy antsika amin'ny fitahiana rehetra mandritry ny fahavelomana eto ambonin'ny tany. Le but de Dieu, c'est de nous bénir de toute bénédiction pendant notre existence sur cette terre. Le fianianana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama mihitsy no tian'Andriamanitra ho fiainantsika amin'izao fahavelomantsika izao. La promesse que Dieu a donnée à Abraham, c'est la promesse qu'il nous donne aussi à nous qui sommes de l'époque actuelle. Isika taranaka rehetra amin'izao vanianandro zao no tian'Andriamanitra ho tahiana tahaka ny Abraham. Dieu veut nous bénir tous actuellement comme il a béni Abraham. Tena tanjon'Andriamanitra mihitsy zay. C'est vraiment le but de Dieu. Andoka vakitsika ny voalazan'ny Baiboly mikasy any amin'izay tanjon'Andriamanitra dia ny hitahinantsika izay. Nous allons lire ce que la Bible dit concernant cet objectif de Dieu de nous bénir. Genesis toko faharoa amby roapolo andiny fadimy ambin'ny folo sy hatramin'ny ady fahavalo ambin'ny folo no vakiny. Nous allons lire Genèse chapitre 22 versets 15 à 18. Arao tsara kely voasoratra. Suivez attentivement ce qui est écrit. Dia niantso an'i Abrahama fandrontany an-danitra raha ianjelin'i Jehova ka nanao hoe ny tenako no nianianako Jehova satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao Laila tokanao dia hitahianao tokoa aho ary maro dia maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka fasika zay ny an-dranomasina ary ny taranakao azo ny vavadiny fahavalony ary amin'ny taranakao no hitahiana ferina rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniky ianao. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Araka teny io dia nampanantena any Abraham Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fianianana. Selon cette parole, Dieu a promis à Abraham et il a vraiment juré. Tena ho tahiko tokoa ianao sy ny taranakao ry Abraham ô. Je vais vraiment te bénir, toi et ta descendance, Abraham. Tena ho tahiko arabaky teny mihitsy ianao mandritra fahavelomana ety ambony tany. Je vais te bénir littéralement pendant ton existence sur terre. Ny taranakao rehetra mifandimby dia ho tahiko tahaka anao mihitsy hoy Andriamanitra. Toute ta descendance de génération en génération, je vais la bénir comme je te bénis, dit Dieu. Manamafy an'io fitahiana izay nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy ny taranan'io ny teny nataon'ny Paul apôstôly. Les paroles de l'apôtre Paul confirment cette parole que Dieu a dit à Abraham. Hoy izy eo amin'ny Galatiana toko fahatelo andimy fafito amby roapolo ka hatramin'ny dimy fahasivy amby roapolo. Il a dit dans Galates chapitre 3 versets 27 à 29. Toy izao no voasoratra fa vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Voici ce qui est écrit, nous allons le lire au nom de Jésus. Fa na iza ianareo no natao batisa ao Kristy dia tafy an'i Kristy hatreo aloha.
En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Isika rehetra zay efa nino a Jesosy nandray a Jesosy indrindra fa vita batisa tao am Jesosy. Nous tous qui avons déjà cru en Jésus, reçu Jésus, et qui par-dessus tout avons été baptisés en Jésus, Ny olona tahaka izany dia nampitafian'Andriamanitra an Jesosy Kristy. de telles personnes sont revêtues de Jésus-Christ. Tsy hitantsika maso Jesosy hoe tafitsika, Jésus est invisible, nous ne le voyons pas, fa tena arabaky teny mitafy an Jesosy isika. mais littéralement, nous sommes revêtus de Jésus. Dia zay mahatonga an'ity teny ity andininy fa 20 manao hoe tsy misy intsony na jiosy na grika nandevo na tsy andevo na lasy vavy fa raha ihany ianareo rehetra ao am Kristy Jesosy. Et c'est pourquoi il est écrit au verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Dia ty fa 20 fa raha ny Kristy ianareo, raha nitafy an Kristy ianareo dia taranaka Abrahama sy mpandova araka teny fikasana. Et au verset 29, « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers conformément à la promesse. » Zany hoe ny olona rehetra zay manana Jesosy zany ary mitafy an Jesosy dia tahaka ny hitahina any Abrahama no tian'Andriamanitra hitahina an'izany olona zany. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont Jésus et qui sont revêtues de Jésus, Dieu va les bénir comme il a béni Abraham. Dia mbola nanamafy ihany Paoly apôstôly Galatiana 2:20. Et l'apôtre Paul confirme encore dans Galates chapitre 4 verset 28. Hoy izy fa isika ry rahalahy dia zanika tevikasana tahaka ny Isaka. Il a dit, nous frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Tena zanika tefikasana tahaka ny Isaka mihitsy isika zay efa tonga ao am Jesosy. Nous sommes vraiment les enfants de la promesse comme Isaac, nous tous qui sommes en Jésus. Notahin'Andriamanitra be mihitsy Abrahama tamin'izany fotoana izany. Dieu a béni abondamment Abraham en ce temps-là. Notahina be tahaka izany ihany koa Isaka zay zanika tefikasana. Dieu a aussi béni abondamment Isaac qui est l'enfant de la promesse. Dia mandresy lahatra antsika Paoly apôstôly hoe ho tahina tahaka ny Abrahama, ho tahina tahaka ny Isaka ihany koa isika zay manana Jesosy. Et l'apôtre Paul nous convainc que nous serons aussi bénis comme Abraham et comme Isaac, nous tous qui avons Jésus. Ny fiainana normala zany ho an'ny olona zay olon'Andriamanitra, ho an'ny olona zay manana Jesosy tena voatahara baky teny. Donc la vie normale de ceux qui appartiennent à Dieu et qui ont Jésus, ils sont bénis littéralement. Fa rehefa tsy eo aminao io fitahina ny tahinan'ny Abrahama io dia mifanohitra amin'izany no tsy maintsy tranga. Mais si la bénédiction d'Abraham ne repose pas sur toi, c'est la chose contraire qui va se passer. Olana mandavataona, Tu auras des problèmes, faresena mandavataona, tu auras des échecs fiainana tsy mihiratra. et ta vie ne verra pas la lumière. Raha tena olon'Andriamanitra ianao dia tsy tian'Andriamanitra ho amin'izany. Si tu es vraiment le peuple de Dieu, Dieu ne veut pas que tu vives ainsi. Ry fiangonana manarika ity fotoan-dehibe ity. Chère assemblée qui assistez à ce grand Ho culte, anareo izay manaraka izao fotoana izao any amin'ny tokantrano misy anareo any. vous tous qui suivez ce culte en ligne, Tian'Andriamanitra ho avahana isika zay efa nino an Jesosy, isika zay efa nandray an Jesosy ary isika zay efa manana an Jesosy. Dieu veut nous distinguer, nous tous qui avons déjà cru Jésus, nous tous qui avons déjà reçu Jésus et nous tous qui appartenons à Jésus. Ka reo teny nambarako ireo mihitsy no tian'Andriamanitra hitondrana antsika rehetra tompoko. Et c'est dans ces paroles que j'ai annoncé que Dieu veut nous conduire tous. Averiko indray tian'Andriamanitra isika anana ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy. Je répète encore, Dieu veut que nous ayons la vie éternelle avec Jésus. Ary tian'Andriamanitra ihany koa isika ny ho voata tahaka ny Abrahama, tahaka ny Isaka mandritra fahavelomantsika eto ambony tany ity. Et Dieu veut également que nous soyons bénis comme Abraham et comme Isaac pendant notre passage sur terre. Tsy hoe miteny sy mampahery fotsiny aho raha milaza zany fa zavatra tena ho ataon'Andriamanitra tokoa izany. Je ne parle pas seulement pour vous encourager, mais c'est vraiment des choses que Dieu va faire. No zany hoy aho aminareo zay sambany tonga manarika ty fotoana ity. Et c'est pourquoi je vous dis à vous qui êtes à ce culte Na maintenant, ianareo zay efa fandrony na fantelo ny tonga teto.
Ou vous qui êtes venus ici pour la deuxième fois ou la troisième fois, zao ny fanontaniana apetrako aminareo voici la question que je vous pose. tia nanatoka nihiditra any an-danitra ihany koa ve ianao raha tsy zay ka mandao an'ity tany ity Veux-tu avoir l'assurance d'entrer au ciel quand tu quitteras cette terre? dia hita ny famonjen'andriamanitra manafaka anao amin'ny olana ve ianao mandritry ny androm-piainanao rehetra Veux-tu voir la main de Dieu qui agit et qui te sauve de tes problèmes pendant ton passage sur terre? dia ho tahina sy tianao hoentin'andriamanitra fandresena ihany koa ve ianao mandritra ny fahavelomanao Veux-tu être béni et veux-tu que Dieu te conduise dans la victoire pendant ton passage sur terre? dorevitra omen'andriamanitra aminao dia tsotra Voici le conseil de Dieu. miverena amin'andriamanitra Reviens à Dieu. miverena amin'andriamanitra Reviens à Dieu. hafa mihitsy ny fiainana ao amin'andriamanitra La vie avec Dieu est vraiment différente. misy tantara anankiray zay a nambaran'i jesosy kristy Il y a une histoire que Jésus-Christ a racontée. hoy ilay tantara manao hoe Cette histoire dit, niala teo amin'ny rainy lay zanaka faralahy ka nandeha tany amin'ny toerana zay noveriny fa mamety ny fiainany le dernier fils a quitté son père et il est parti vers un endroit où il pensait qu'il allait trouver une meilleure vie. rehefa tany izy dia niaina tamin'izay noveriny fa mamety azy Quand il était là-bas, il a vécu selon sa propre volonté. kanjo ny fefarany dia lasa olona tena ory indrindra Mais à la fin, il est vraiment devenu très malheureux. araky ny nambaran'i jesosy a ny sakafo fihinan-kisoa no lasa fihinana Comme la Bible dit, il a mangé la nourriture des cochons. niezaka izy ny namany ny olana fa tsy voava mihitsy ny olana Il a essayé de résoudre son problème, mais il n'a pas réussi à le résoudre. ela ny ela dia tokasana ihany izy Et plus tard, il a pris conscience ka tapa-kevitra hoe andeha verina ho any amin'ny raiko aho et il a décidé de revenir vers son père. fantatro fa any amin'ny raiko dia misy fiadanana sy fahasambarana Je sais que chez mon père, il y a la paix et le bonheur. enina dia ireo mpiasan'ny raiko azy dia fantatro fa miadana sy sambatra any Oui, je sais que même les serviteurs de mon père sont heureux là où ils sont. ka rehefa tena niverina nakany amin'ny rainy tokoa ity tovolahy ity Et quand ce jeune homme est revenu vers son père, dia akory zava-magaga un miracle s'est passé. satria tany am-boalohany aloha dia nieritreritra izy hoe tsy mampaninona na dia tsy resiny raiko ho zanany intsony aza ao Parce qu'au début, il a pensé que ce n'est pas grave si mon père ne me reçoit plus comme son enfant. tsy mampaninona na dia ataony raiko ho taky ny andevo aza ao Ce n'est pas grave même s'il me traite comme un serviteur. satria ny andevony raiko dia fantatro fa sambatra sy miadana Parce que je sais que les serviteurs de mon père sont heureux. kanefa tsy zany zavatra nitranga fa raha vao nahita azy ny rainy Mais ce n'est pas ce qui s'est passé parce que dès que son père l'a vu, nahita azy ny verina quand il l'a vu revenir, dia faly be mihitsy il était dans la joie. dia ho izy tamin'ny olona rehetra tao an-tanàna Et il a dit à tous ceux qui étaient dans la ville, indro ny zanako fa miverina voici mon fils est revenu. lay olona no heveriko very no hita indray Celui qui était perdu est retrouvé. le olona no heveriko efa maty kanefa velona indray Celui que je croyais mort, il est en vie. avy ianareo hiary faly amiko Venez tous vous réjouir avec moi. omeokajy vaovao io zanako io Donnez-lui un nouveau vêtement. asipiratra ny tanany Mettez-lui la bague au doigt vonoy ny ombo mifa et faites de la nourriture. andao hifaly isika Réjouissons-nous. andao hiravoravo isika Réjouissons-nous. ryavana malala manarika ty fotoana ity Bien-aimés qui assistez à ce culte, hafa ihany fiainana miverina amin'ny ray zay niteraka notre vie est différente quand nous revenons à notre Père. dia tahaka zany akio hafa mihitsy ny fiainan'olombelona zay miverina amin'andriamanitra rainy Et de la même manière, la vie des êtres humains qui reviennent à Dieu le Père est différente. zany indrindra no ato matoka amin'ny teny ho anareo zay vaovao toka eto C'est pourquoi je vous dis à vous qui êtes nouveaux ici, hoe raha tianao ny ananatoka ny andovan'ny fiaina mandrakizay que si tu veux avoir l'assurance d'hériter la vie éternelle, raha tianao ny horesin'andriamanitra tanany fiainanao mba ho tahina sy atao mpandresy mandritry ny androm-piainanao eto ambony tany
Si tu veux que Dieu prenne en main ta vie pour qu'il te bénisse et qu'il te donne la victoire dia pendant hoy ton dia ho passage iaho hoe sur terre, miverena amin'andriamanitra ianao je te dis, reviens à Dieu. efa nitianao andriamanitra Dieu t'aime. nitianao tamin'ny alalan'i jesosy zanany izy Il t'aime à travers Jésus-Christ. efa nandataka ny rano teo ambony azy fijaliana ho anao jesosy zanany Jésus, son Fils, a déjà versé son sang à la croix pour raha toi. iverina amin'andriamanitra ianao dia ho raisiny ray Si tu reviens à Dieu, il va te recevoir. ho tanteraka aminareo anie zany tompoko Que cela se réalise dans ta vie. fa ho antsika fiangonana tonga eto kosa Mais pour nous tous qui sommes ici, marina fa efa ela be no nalorantsika ny fialantsika ho an'andriamanitra si nous avons déjà donné notre vie à Dieu depuis très longtemps, ny sasany tamintsika zao a efa mataonany no niverina tamin'andriamanitra certains d'entre nous étions déjà revenus à Dieu depuis des années. fa azadiny fa zao ny teny nataony jesosy N'oubliez pas ce que Jésus a dit. Matthieu toko faefatra amby roapolo andiny fahatelo amby folo Matthieu chapitre 24, verset 13. hoy izy zay maritra hatramin'ny farany no vonjeny Il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. zany hoe mbola ho am' jesosy ve ianao hatramin'izao C'est-à-dire, est-ce que tu es toujours en Jésus jusqu'à aujourd'hui? manana proof ve ianao amin'ity androandroany ity fa mbola ao am' jesosy As-tu la preuve aujourd'hui que tu es encore en Jésus? sa sanatria efa voasariky ity zao tontolo zao ity Ou bien est-ce que ce monde t'a déjà attiré vers lui? titre fotsy isisan'io maha-olon'andriamanitra anao Tu es un peuple de Dieu selon ton titre tout simplement. fa ianao dia efa anty zao tontolo zao ity Mais tu appartiens déjà au monde. manao ahoana ny toetranao sy toem-panahinao Comment tu te comportes? zay maritra hatramin'ny farany ho jesosy no vonjeny Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, a dit Jésus. olona matahotra an'andriamanitra ihany ko ve ianao mandraka ankehitriny Est-ce que tu crains Dieu aujourd'hui? sa efa karazan'ireo olona sasay manota Ou bien est-ce que tu es de ces personnes qui osent pécher? tataka ny ahoana ny fanajana ho an'andriamanitra sy ny fankatoavanao teniny Comment tu honores Dieu et comment tu respectes sa parole? mbola mitana ny firaisana amin'andriamanitra ihany ve ianao Est-ce que tu gardes encore ta communion avec Dieu? mbola tsapanao fa izy andriamanitra tsy to ao aminao ary anao mbola ao amin'andriamanitra Est-ce que tu sens que le Dieu Tout-Puissant est en toi et que toi tu es en lui? zay maritra hatramin'ny farany ho jesosy no vonjena Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, a dit Jésus. mbola tianao tahaka teo aloha ve ny manao vavaka amin'andriamanitra Est-ce que tu aimes encore prier à Dieu comme auparavant? mbola tianao tahaka teo aloha ve ny mandikika amin'ny baiboly na mamaky ny tenin'andriamanitra Est-ce que tu observes encore la Bible et tu lis la parole de Dieu comme avant? sa efa zavatra maivana aminao zany rehetrarehetra zany Ou est-ce que cela n'a plus d'importance pour toi? ary manoloana n'ilay baiko lehibe nomeny jesosy antsika olon'andriamanitra hoe mandehana mitory ny filazantsara Et devant le grand commandement que Jésus nous a dit d'aller prêcher l'évangile, dia hoy andriamanitra amin'ny androandroany ety aiza hoe zany toerana misy anao mikasy any amin'izay fitoriana ny filazantsara izay Dieu nous demande aujourd'hui où est ta place concernant le fait de prêcher l'évangile. zay efa tena mankatsika tanteraka ianao Ou est-ce que tu es déjà froid? dia zao ihany koa Et voici aussi, mbola mitana ny fampianara kristy ve ianao hatramin'izao est-ce que tu gardes encore l'enseignement de Christ jusqu'à maintenant? jesosy kristy mantsy manana fampianarana spesiala ho antsika olon'andriamanitra Parce que Jésus-Christ a un enseignement spécial pour les hommes et les femmes de Dieu. fampianarana zay matoka antsika afaka miditra ao an-danitra ratsy zay C'est un enseignement qui nous permet d'arriver au ciel plus tard. fampianarana nomena antsika olon'andriamanitra ihany ko ahafan'andriamanitra mitahantsika amin'ny fitahinany abrahama C'est un enseignement qu'il a donné aussi à son peuple pour qu'il puisse nous bénir de la bénédiction d'Abraham. tena manana ny fampianarany jesosy kristy Jésus-Christ a son enseignement. toy ny hoe fahadiovam-po Par exemple, la pureté du cœur. hatramin'izao mbola voatahirinao ho madio ve amin'ny fonao Jusqu'à ce jour, est-ce que tu as encore gardé ton cœur pur? tsy manana olona ankalaina ve ianao Est-ce que tu n'as pas de problème dans ton cœur? isan'ireo olona tia mamela heloka ve ianao Est-ce que tu sais pardonner? isan'ireo olona tsy mamaly ny ratsy amin'ny alalan'ny faratsiana ve ianao Est-ce que tu ne rends pas le mal par le mal? mbola arak'izany ve ianao tonga eto
Est-ce que tu es encore ainsi, toi qui es ici? Akoatran'izany manao ahoana ny famasina mpiainanao. Et comment est la sanctification de ta vie? Ilay fitondratena masina no tiako ambara amin'izany. Je parle de la conduite qui est sainte. Tena mbola manana fitondratena masina tokoa ve ianao hatramin'izao? Est-ce que ta conduite est encore sainte jusqu'à ce jour? Mazava ny teny nataony Petera, ilay nivakina ty ary aloha, Petera voalohany toko voalohany 10:7 ka 10:10 ka hatramin'ny 10:7. La parole de Pierre est claire, comme on avait lu tout à l'heure, 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Ianao tsara nge voasoratra amin'ny 10:10 hoe Suivez bien ce qui est écrit au verset 15. faraka famasinana ny antso anareo dia aoka mba masina koa ianareo amin'ny fitondrantenana rehetra. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Satria ilay Andriamanitra ny antso antsika ho amin'ny famonjena dia Andriamanitra masina. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Dia mandidy atsika Andriamanitra mba ho masina tahaka azy isika. Et il nous demande d'être saints comme il est saint. Zay ny dikany amin'ny 10:20 hoe satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao. Il est écrit au verset 16, en effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Ary eo amin'ny 10:20 ndray dia mbola milaza Petera hoe raha ekenareo fa masina ilay Andriamanitra niantso anareo ho amin'ny famonjena dia aoka ho masina tahaka azy mihitsy ianareo. Et au verset 17, il est écrit que si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, soyez saints comme il est saint. Tena mandehana fatahorana an'Andriamanitra mandritry ny androm-piainanareo ianareo ho Petera. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse de Dieu pendant le temps de votre séjour sur terre, dit Pierre. Ry fiangonana rehetra manahitra ty fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistez à ce grand culte, Aoka fantatsika tsiraray avy tonga eto. sachant tous, nous tous qui sommes ici, Fa rehefa tsy manana toetra na toepana na fitondratena araky voalazy ireo ny olon'Andriamanitra anankiray. que quand nous ne nous conduisons pas de la manière où c'est écrit, Rehefa tsy manana an'ireo toetra ireo toepana ireo fitondratena ireo ny olon'Andriamanitra anankiray dia voasakana ny fidirany any an-danitra. quand un homme ou une femme de Dieu n'a pas ses comportements ou ses conduites, son entrée au ciel est empêchée. Noho zany aza mamita tena ianao na hoe aza manaiky fitany devoly ianao. Alors ne te trompe pas toi-même et ne te laisse pas tromper par le diable. Mino fa hainareo tsara ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 7 ka hatramin'ny 7. Je crois que vous connaissez bien ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ho Jesosy tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko dia ekena ho any an-danitra daholo fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra ihany. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Misy aminareo no ijoro vavolomelona amiko Jesosy hoe efa nanao asa tamin'ny anaranao zahay, efa namoaka démonie tamin'ny anaranao zahay, efa naminany tamin'ny anaranao zahay, fa saingy zao tsy ekeko ho any an-danitra ianareo satria tsy nanao sitrapony raiko. Certains d'entre vous diront, nous avons déjà chassé des démons en ton nom, nous avons déjà prophétisé en ton nom, mais vous n'irez pas au ciel car je ne vous connais pas. Tsy tiako ny toetranareo, tsy tiako ny toepananareo, tsy tiako ny fitondrantenanareo ho Jesosy ka dia lavina tsy hiditra ao an-danitra ianareo. Je n'aime pas votre caractère, votre comportement et votre conduite, a dit Jésus, alors le ciel vous sera refusé. Koa amin'ity androandroany ity ry havana malala, aoka hanapa-kevitra isika andeha arak'ilay tian'Andriamanitra andehanantsika. Alors aujourd'hui, bien-aimés, décidons de nous comporter de la manière que Dieu nous demande. Eny, na dia ny fitahian'Andriamanitra ny fahombiazana ny fandresena azy. Oui, même les bénédictions de Dieu, le succès et la victoire dia miankina amin'ny toetrantsika sy toepanantsika ary ny fitondrantenantsika. dépendent de notre caractère, de notre comportement et de notre conduite. Arabaky teny tena voasakana mihitsy fitahiana sy fanambinana ary ny fandresena zay tokony ho antsika raha ohatra ka tsy mety amin'Andriamanitra ny toetrantsika na ny toepanantsika na ny fitondrantenantsika. Littéralement, si cela ne convient pas à Dieu, notre façon de nous comporter ou de nous conduire, il y aura vraiment des obstacles à nos bénédictions.
mino fa zany no anisan'ny fototra anankiray matoka ny olon'Andriamanitra maro amin'izao vaninandro zao tsy mety tena mahita ny tanan'Andriamanitra mitsotra eo aminy. Je crois que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne voient pas la main de Dieu agir dans leur vie. Ohatrany hoe mandainga Andriamanitra ohatrany hoe mandainga ny teny ao anatin'ny Baiboly. On dirait que Dieu ment, on dirait que la parole de Dieu est un mensonge. Kanefa tsy mandainga Andriamanitra, tsy mandainga amin'ny Baiboly fa le toetra, le toe-panahy nalay fitondratena no tsy ao amin'ilay tena tian'Andriamanitra ananantsika. Et pourtant, Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas, mais Dieu attend que nous nous comportons, nous nous conduisons selon sa manière d'agir. Satria tiantsika Andriamanitra dia miteny an'izany amintsika rehetra toka eto izy. Parce que Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il nous parle ainsi. Tiany ho toka soamantsara any an-danitra isika rehefa mandao an'ity tany ity. Il veut que nous arrivons au ciel, quand nous quitterons cette terre. Tiany ho tahina tahaka ny Abrahama sy Isaka isika mandritra fahavelomantsika eto ambony tany. Il veut nous bénir comme Abraham et Isaac pendant notre séjour sur terre. Ary raha ny faniriko manokana dia ingany ao anatin'izao 3 volana farany mialohan'ny marana taon'izao dia hita ny fahatatara zany eo amin'ny fiainantsika isika rehetra. Et mon souhait, c'est que pendant ces 3 derniers mois, avant la fin de cette année, vous allez voir la réalisation de ces Fa bénédictions. saingy miankina aminao manokana. Mais cela dépend de toi. Amboary ny toetranao. Change ton comportement. Amboary ny toe-panahinao. Change ta conduite. Amboary ny fitondrantenanao. Change ta façon Toeriny d'agir. devoly. Résiste au diable. Aza mihaino zay lazainy isika. N'écoutons pas ce qu'il dit. Toeratra amin'ny farany izy. Résiste jusqu'au bout. Ome voninahitra Andriamanitra. Donne gloire à Dieu. Andao hiteka mafy an'Andriamanitra isika rehetra. Acclame le Seigneur. Manamafy an'izany rehetrarehetra zany ny tantaran'ny zanak'Israely. L'histoire des Israélites confirme tout cela. Hoy ny tompon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely. Le Seigneur Dieu a dit aux Israélites, Efa napahana tena anareo zanak'Israely oloko ao. je vous ai déjà promis à vous qui êtes mon peuple, Fa hitondra anareo oloko ho any amin'ilay tany tondra-droa sy tantely. que je vais vous conduire dans le pays où coule le lait et le miel. Zao Jehovah Andriamanitra ivavahanareo mihitsy no efa nininy fa ianareo oloko dia hoentiko any amin'ilay tany tondra-droa sy tantely. C'est moi l'Éternel Dieu qui a déjà juré que je vais conduire mon peuple au pays où coule le lait et le miel. Izao mihitsy no hitatana anareo mba ho toka any amin'izany toerana izany. C'est moi en personne qui vais vous conduire jusqu'à ce lieu. Kanefa na dia zany aza hoy ny tompon'Andriamanitra. Mais malgré cela, a dit l'Éternel Dieu, Aoka anana toetra, anana toe-panahy ary anana fitondratena masina ianareo. ayez un caractère, un comportement et une conduite sainte. Amin'izao ora izao hoy Andriamanitra, À l'heure actuelle, a dit Dieu, toka eo anoloan'ny onjordana ianareo. vous êtes devant l'eau du Jourdain. Dia hoy aho hoe Andriamanitra no miteny eto a. Et Dieu dit ici, Ry zanak'Israely io, chers Israélites, fomba manao ahoana no hiampitanareo any onjordana manakana anareo io. de quelle manière vous allez réussir à traverser l'eau du Jourdain? Impossible aminareo ry zanak'Israely ny miampita an'io onjordana io. C'est impossible pour vous de traverser l'eau du Jourdain. Ka rehefa tsy tafita ny onjordana io ianareo dia ahoana natokovanareo ho any amin'ilay tany tondra-droa sy tantely. Et comme vous n'arriverez pas à traverser l'eau du Jourdain, comment arriverez-vous dans le pays où coule le lait et le miel? Zao no mbarako aminareo ry Israely. Voici ce que je vous dis, chers Israélites. Mila Andriamanitra ianareo. Vous avez besoin de moi. Mila mifanapiko ianareo. Vous avez besoin de mon aide. Noho izany amboary ny toetranareo. Alors changez votre conduite. Amboary ny toe-panahinareo. Changez votre comportement. Amboary ny fitondrantenanareo rehetra. Changez votre façon Oka ho d'agir. amin'ny famasinana ianareo. Sanctifiez-vous. Miomana ho amin'izany ianareo. Préparez-vous à cela. Fa zao ny vaovao mafaly ambarako aminareo hoy Andriamanitra. Voici la bonne nouvelle que je vous annonce. Raha dit Dieu. manaiky manamboatra ny toetranareo, toe-panahinareo sy ny fitondrantenanareo ho masina ianareo. Si vous changez votre conduite, votre comportement en saint, Raha pitsy ihany dia hitondra fagagana ho anareo aho. demain même, je vais accomplir des merveilles au milieu de vous. Izao Jehovah Andriamanitra reo no hanampy anareo ka hitondra fagagana ho anareo.
c'est moi en personne qui est votre Dieu qui va faire des miracles. anao zavatra lehibe tsy takatra sainareo eo aminareo aho hoy Andriamanitra. Je vais faire un miracle au milieu de vous, dit Dieu. Andao averina vakina Josoa 3:15. Nous allons relire Josué chapitre 3 verset 5. Toy izao voasoratra. Arody Josoa tamin'ny olona manamasina ny tenanareo fa rahampitso dia nafagagana eo aminareo Jéhovah. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Josoa moa no teny an'io teny io fa raha ny marina Andriamanitra no naniraka Josoa hoe teneno amin'ny zanak'Israely io teny io. C'est Josué qui a dit cette parole, mais en vérité c'est Dieu qui a dit à Josué de prononcer cette parole aux Israélites. Hoy Andriamanitra hoe rehefa ekenareo io teny io. Dieu a dit, quand vous acceptez cette parole, Rehefa vonina ianareo hitondra ny fiainanareo ho amin'ny famasinana quand vous êtes prêts à sanctifier votre vie, dia monjy anareo amin'ny alalan'ny fagagana aho. je vais vous sauver à travers des Hoe merveilles. soroko alohanareo io ony Jordana manao sakana io. Je vais enlever au milieu de vous l'eau du Jourdain qui est un obstacle. Ataoke ho vakitsika ny Josoa 3 manomboka amin'ny 1:12 hoe Nous allons lire Josué chapitre 3 verset 11. indro fiara fanaken'ny tompon'ny tany rehetra no mandroso eo alohanareo hoe ho Jordana. Koa ankehitriny mangala lehilahy 12 amin'ny firenen'ny Israely ho anareo dia ray avy isam-pirenena. Ary raha vao mijany eo amin'ny rano Jordana ny faladiany mpisorona izay mitondra ny fiara fanaken'i Jéhovah tompon'ny tany rehetra dia ho tapaka ny rano Jordana dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona ho toy ny atotan-javatra. Il est écrit, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Rehefa manamasina ny fiainanareo arabaky teny ianareo ry Israely eo dia araky io teny fa voasoratra io mihitsy no tanteraka eo aminareo. Quand vous sanctifiez votre vie, chers Israélites, ces paroles vont se réaliser dans votre vie. Riavana malala manaraka ity fotoan-dehibe ity. Bien-aimés qui assistez à ce grand culte, Manapa-hevitra anamboatra ny toetranao, toepanahinao ary ny fitondrantenanao ianao. décide de changer ton comportement et ta conduite. Maromaro ihany rehefa notanina napetraka Andriamanitra tamintsika teo. Dieu nous a posé plusieurs questions tout à l'heure. Dia aoka andeha araka ireny fanontaniana napetraka Andriamanitra ireny isika rehetra toka eto. Marchons selon ces questions que Dieu nous a posées ici. Mandeha naraka ireny voalazy ireny ianareo. Marchez selon ces paroles. Fa ho hitantsika rehetra fa ravany sakana le manakana antsika tsy any an-danitra. Et nous allons voir que les obstacles seront brisés, ces obstacles qui nous empêchent d'aller au ciel. Ho toka olon'Andriamanitra mananatoka ianao fa ho toka ny an-danitra tokoa raha mandao an'ity tany ity. Vous serez un peuple de Dieu qui avait l'assurance que vous irez au ciel. Ho rava ihany koa ny sakana. Les obstacles seront brisés. Toka olona manam-pinoana ianao fa tsy handalo fotsiny ty 3 volana ity fa 3 volana ahitanao ny fitahiana izay efa nanaovan'Andriamanitra fanianana tamin'ny Abrahama. Tu vas avoir la foi que ces 3 mois ne vont pas passer en vain, mais tu vas voir la bénédiction de Dieu pendant ces 3 mois. Ry fiangonana tonga eto. Chère Église qui est ici, Sitrapon'Andriamanitra ny hitondratsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. c'est la volonté de Dieu de nous conduire vers la vie éternelle. Sitrapon'Andriamanitra ny hanamarina ny fianianana izay efa nataony tamin'ny Abrahama sy Isaka zalika teny fikasana. C'est la volonté de Dieu de confirmer la promesse qu'il a déjà donnée à Abraham et Isaac et aux enfants de la promesse. Tena sitrapon'Andriamanitra ny hitahianantsika amin'ity 3 volana farany milon'ny amarana taona ity. C'est vraiment la volonté de Dieu de nous bénir pendant ces 3 derniers mois de l'année. Tsy hanao hoe amin'ny fomba manahoana no hatanteraka izany. Tu ne sais pas comment Dieu va le faire. Fa ny lehibe indrindra fotsiny dia hoe ekenao le hafatra nambaran'Andriamanitra taminao teo. Mais le plus important, c'est que tu acceptes le message que Dieu t'a donné. Ekeo raiso ary mandihana araka ireo voalazy ireo ianao. Accepte, obéis et marche selon ses paroles. Tsy miova Andriamanitra ray riavana.
Dieu le Père ne change tsy pas. miova jesosy Jésus ne change tsy miova pas. mifanahy masina Le Saint-Esprit ne change zay pas. nataony tamin'ireo zanak'israely no ataony amintsika rehetra androany Ce qu'il a fait aux Israélites, il va le faire pour nous aujourd'hui. ho tanteraka amintsika rehetra ane zany Cela va se réaliser pour nous. dia andoke ho vakitsika ty teny ity milony tena amarantsika ny afatra Nous allons lire cette parole avant de clôturer ce message. tesaloniana voalohany toko faharoa Thessaloniciens, chapitre 2, andininy fafolo ka hatramin'ny andimy faharoambe folo versets 10 à 12. enao tsara ke ny voasoratra Écoutez bien ce qui est écrit. hoy paoly apôstôly tesaloniana voalohany toko faharoa manomboka ny andininy fafolo ianareo ny vavolombelona ary andriamanitra koa fa masina sy marina ary tsy nanatsiny tokoa ny fitondrantenanay teo masinareo zay mino toy ny fantatrareo fa tahaka ny ray amin'ny zanaka no ampirisinay sy nampinonanay ianareo isam-batana sy nananaranay mafy anareo mba andehananareo mendrika an'andriamanitra zay miantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninainy 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. ho antsika zay fa natsona tao amin'i jesosy Pour nous qui avons déjà été dia appelés en natson'andriamanitra Jésus, ho amin'ny fanjakany sy ho amin'ny voninahitr'andriamanitra Dieu nous a appelés dans son royaume et dans sa gloire. tian'andriamanitra ho vavolombelony 100% isika mandritra fahavelomana eto ambony tany Dieu veut que nous soyons ses témoins à 100% pendant notre séjour sur terre. noho izany malahelo andriamanitra raha ohatra ka tsy mandeha arak'ilay fiainana tian'andriamanitra ho fiainantsika isika Alors Dieu est triste si nous ne marchons pas selon la vie qu'il nous a demandé de vivre. zany no antony toko paoly apôstôly mijoro vavolombelona mihitsy C'est pour ça que l'apôtre Paul a témoigné. mijoro vavolombelona aminareo aho ho paoly apôstôly L'apôtre Paul a dit, je témoigne. ianareo mpiny eto tesalonika no vavolombelona Vous êtes ici mes témoins. andriamanitra lay tompon'ny tany rehetra ihany koa no vavolombelona C'est aussi Dieu qui est le créateur de toutes choses qui en est témoin. fa masina sy marina izahay teo anatrehanareo sy teo anatrehan'andriamanitra Que nous sommes saints et justes devant vous et devant Dieu. ary ny fitondrantenanay dia tahaka izany ihany koa masina sy marina teo anatrehan'andriamanitra Et notre conduite est aussi sainte et juste devant Dieu. no izany ianareo zay efa natson'andriamanitra ho ao amin'ny fanjakany ho ao amin'ny voninany dia mandehana tahaka ny nandehananay ho paoly apôstôly Alors vous tous que Dieu a déjà appelés pour son royaume et pour sa gloire, marchez comme nous avons marché, dit l'apôtre Paul. ry fiangonana manarika ity fotoan-dehibe ity Chère Église qui assistait à ce grand culte, tonga ankehitriny ny fotoanan'andriamanitra le moment de Dieu est arrivé aujourd'hui. tian'andriamanitra hanana antoka ianao fa ianao dia ekena hiditra ny an-danitra ralitry izay Dieu veut que tu aies l'assurance que tu entres au ciel. tian'andriamanitra hanana antoka sy finoana ianao fa tsy handalo fotsiny ty telo volana farany ity Dieu veut que tu aies l'assurance et la foi que ces 3 mois ne vont pas passer fa en raha vain. misy olona tena ho tahina tahaka ny abrahama tahaka ny isaka isika no tian'andriamanitra hoentina amin'izany Mais nous serons bénis comme Abraham et comme Isaac. ka dia ho ravatsika ny sakana androany Et nous allons briser les obstacles. ho ravatsika ny sakana rehetra androany Nous allons briser tous les obstacles. lay aujourd'hui. sakana manakana antsika tso any an-danitra Les obstacles qui nous empêchent sy d'aller lay au ciel. sakana manakana anireo zavatsoa tsy ho tanteraka amin'ny fiainantsika Et tous les obstacles qui empêchent les bénédictions d'arriver dans nos vies. koa raha sitrakareo andaotsika rehetra hiaraka doaliky hivavaka eo natrehan'andriamanitra amin'izao fotoana izao Et si vous voulez bien, nous allons maintenant nous agenouiller devant Dieu pour dia andao anao fifonana amin'andriamanitra Nous allons nous repentir devant Dieu. ny tanjona dia hoe manompoka androany dia ho araka an'andriamanitra tokoa ny fiainantsika rehetra L'objectif, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, notre vie va être conforme à la parole de Dieu. tena hoe ho masina tokoa eo natrehan'andriamanitra isika Que nous soyons vraiment saints devant Dieu.
ary raha hivavaka ianao dia tena mivavaha amin'ny fonao manontolo Et si tu pries, prie de tout ton cœur. dia ao anatin'ny vavaka atao toerony devoly Et pendant que tu pries, résiste au diable. toerony devoly Résiste au diable. aza mandray baika avy any amin'ny intsony Ne reçois plus d'ordre venant de toerony lui. devoly Oppose-toi au diable. fa toka fotoanan'andriamanitra ho antsika rehetra Car le moment de Dieu est arrivé pour nous. andao ary andohalika hivavaka avy hatrany isika Nous allons nous agenouiller pour prier. samy mivavaka amin'ny fony manontolo Prions de tout notre cœur. samy manokatra ny vavany dia ataovy amin'ny fonao rehetra ny vavaka Ouvre ta bouche et prie de tout ton cœur. samy mivavaka arak'izay afatra andriamanitra zay isika Que chacun prie selon ce message de Dieu. ho anareo any atokantrano any mitoananareo aho mba hivavaka tahaka anay ato amin'ity efitrano malalaka ity Pour vous qui êtes en ligne, je vous invite à prier comme nous qui sommes dans la maison de Dieu. sokafa mivavanao tompoko Ouvrez votre bouche tena mivavaha amin'ny fonao rehetra et prie de tout ton cœur. sitrak'andriamanitra ny anome anao ny fiaina mandrakizay C'est la volonté de Dieu de te donner la vie éternelle. sitrak'andriamanitra tahaka izany akeo ny tay antsika rehetra amin'ity telo volana farany ity C'est aussi la volonté de Dieu de nous bénir tous pendant ces 3 derniers mois. fa saiky miankina aminao le izy Mais cela dépend de toi. miankina aminao tompoko Cela dépend de toi. miankina amin'ny toetranao Cela dépend de ton miankina caractère. amin'ny toe-panahinao Cela dépend de ton miankina amin'ny comportement. fitondrantenanao Cela dépend de ta conduite. miankina amin'izao vavaka iarahantsika manatateraka izao Cela dépend de cette prière que nous élevons maintenant. samy mivavaka isika Prions tous.
aoka ivavaka arak'izay afatra nomen'andriamanitra atsika zay tsika rehetra asehoy fa teo any an-danitra tokoa ianao ary tia hita vondratr'andriamanitra amin'ny tetelo volana farany mialony amarantsika ny tetony ity samy mivavaka arak'izay famporosiana nataoko izay tsika rehetra averiko ndray le fantanina naperak'andriamanitra tamintsika teo mbola ho am' Jesosy ve ianao hatramin'izao manana proof ianao fa mbola ao am' Jesosy sa efa voasariky ity zao tontolo zao ity manao ahoana ny toetranao sy ny toepanahinao olon'andriamanitra matahotra n'andriamanitra ve ianao sa efa karazandre olona efa sasay manota zay matratra farany novonjeny toy zao ihany koa le fantanina apetrik'andriamanitra amintsika tataky ny ahoana ny fanajanao an'andriamanitra sy ny fankatoavanao ny teniny mbola mitana ny firaisan-tsara amin'andriamanitra ve ianao mbola tsapanao ve fa izy andriamanitra tompo zao rehetra zao dia ao aminao ary ianao kosa ao aminy tokoa zay matratra farany no Jesosy novonjeny mbola tianao tahaka ny tany aloha be tany ve ny manao vavaka amin'andriamanitra isan'andro sy ny mamaky ny teniny ary mandinika ny teniny sa efa tsy zany itsony ianao ankehitriny manoloana ny afatr'andriamanitra afatry Jesosy lay maniraka atsika eo mandehanana any am'ty zao tontolo zao ity ka mitoriny filazantsara mbola tena mafana am'izany ve ny fonao zay le fiainanao taloha mbola mafana am'izany ve ny fonao sa efa mangatsika mbola mitana ny fampianara Kristy ve ianao amin'ny alalany fahadiovam-po ka madio foana ianao manaka ankehitriny tsy manana olona ankalaina ianao na dia re olona zay nanafotoana anao azy mbola manana zany fampianara Kristy zany ve ianao hoe ianao tia mamela heloka tsy mamaly andre olona nanisy ratsy anao amin'ny alalany fanaratsiana mbola arak'izany tokoa ve ianao zay ny fantaniany Jesosy fantanian'andriamanitra amintsika rehetra toka eto ary raha resaka famasinam-piainana fitondran-tena masina tataky ny ahoana ny mombanao amin'izao ori zao tataky ny ahoana mombanao amin'izao ori zao ataovy zava-dehibe ny témoignazy nataony Paoly apôstôly fa iana roapino no vavolombelona hoy Paoly ary Andriamanitra ihany koa no vavolombelona fa marina masina ary tsy nanatsiny izahay tamin'ny fitondran-tena dia oka ho arak'izany ianareo Paoly satria efa natsoan'Andriamanitra ho avo afatsakan'Andriamanitra sy ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra ianareo raha mirosa amin'izany isika horava ny sakana horava ny sakana horava ny sakana na sakana manakana antsika tsy ho any an-danitra na sakana manakana antsika tsy ho tahina takany Abrahama sy takany Isaka toy izy mivavaka
toy izy mivavaka. Azeo le etaetanao a mianome voninahitra an'Andriamanitra amin'ity andro androany ity. Iti tamiao, iti tamiao. Samy maka toerana isika. Dia akipy ihany no maso dia apetrao fonareo ny tanana hivavaka anareo ao. Andriamanitro, mivavaka aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy, mamindra fo amin'ny rehetra tonga eto anao. Efa nalota taminao tokoa zahay, efa nanao ny tsinety teo anatrehanao. Fa noho ny amin'i Jesosy anakao ray eo, zay efa nomenao anay ka natolotrao ho faty teo ambony hazo fijaliana, ary natolotrao nalatsa-drà teo ambony hazo fijaliana ihany koa, dia mamindra fo aminay ianao. No Jesosy efa natsakanao tamin'ny maty, ary mipetraka ao tany-kavananao Andriamanitra ray, mifonao anay izay ankehitriny, dia mamindra fo aminay ianao. Androany raiso izahay, ary avelao eloka, avelao fatosoana, ary sasao amin'ny rano Jesosy. Tompo, noho ny famindraponao lehibe sy ny fahasoavanao, dia manaiky iova izahay, manaiky iova amin'ny lafin'ny toetra na toe-panahy na fitondran-tena. Mba nananay atoka fa izahay izao dia anisan'ireo olona andovan'ny fiaina mandrakizay, ary mba nananay atoka ihany koa indrindraindrindra amin'izao faraparan'ny taona izao, tena hoe hotahina tahaka ny Abrahama arabaky teny izahay, hotahina tahaka ny Isaka ihany koa. Tsy sombitsompitahina no efa nomanao anay, fa tena fitahina feno, tena feno, tena feno. Amin'izao vanin'andro zao no hanavanao anay, ho avanao ny manompo sy ny tsy manompo, ho avanao ny marina sy ny tsy marina, ho avanao ny masina sy ny tsy masina. Anao zahay, misaotra Tompo, misaotra, misaotra, misaotra. Avotry ny teny, andray zava-tsony ny olonao manomboka izao, andray fahasoavana ny olonao manomboka izao, ahita voninahitra ao izy. Halleluia.
amen. Fisoratsen'Andriamanitra dia hiteka mafy isika. Atao mafy ny teka. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, satsy zany ve. Alleluia. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia misy zavatra anankiroa ity ambarako aminareo dia farantsika ny fotoana. Andeontsika hivavaka saotra an'Andriamanitra noho ny tondran'Andriamanitra antsika tany amin'ny faritra Sofia, indrindrindrindra fatao Antsohi tamin'ny herinandro lasa iny. Tena fahombiazana be mihitsy ary fandresena mihezinezina no nasehon'Andriamanitra antsika tany atoerana. Teka mafantoto isika. Maro be ireo olona voavonjy nanotena ho an'i Jesosy tany Mampikony sy tany Antsohi. Tena tsy araky ny eritreretako azy mihitsy zavatra nitranga. Maro be ihany koa ireo olona nosotran'Andriamanitra indrindrindrindra fa tao Antsohi ary tena nanehoan'Andriamanitra fahagagana lehibe. Tao ireo olona maromaro zay tsy afaka niainga ny tanany, tsy afaka nitsangana fa noho ny herin'Andriamanitra ny asa dia afaka nitsangana ny tanany. Tao ireo olona zay nisy fifitosana tao amin'ny kibony, nisy kista zay mihitsy nivaliny eko fa sady nanantainy fa tao anatin'ny fotoana niala fanantenana tsapainy tsy heny mivonto intsony ny kibony. Tao ireo olona zay narenina sofiny havanany asa avy fa noho ny herin'Andriamanitra magaga dia lasa nandre ny sofiny havanana sy avy. Amin'ny karazan'ireo zavatra magaga nataon'Andriamanitra tany andao hisaotra ny tombo isika. Raha ny sitrapony devoly tsy nisy io fotoan-dehibe tany Antsohi io, tsy nisy. Tena nataony mihitsy zay tsy siny. Profon'izany be dia be ireo fiangonana pasteur, fiangonana matsika zay nikasa hoany fa ny akamarony voasakana teny an-dalana. Ny sasany tamin'ny fiara andeha ho any Antsohi tena mpandehanana tapaka resort lama resort ilay tôbila andehanany dia namboarina teo ela be vao vita ary rehefa vita indray dia maty tena atena an-dalana zany fiara izany. Very andro ny olona, nisy sasany tonga ihany fa saingy fa tarabe tsy arak'ilay fotoana ny fanomezana. Ny sasany indray tamin'ireo namantsika nandeha fiara fa dia asa mihitsy nitranga fa tena an-dalana vaky carter ilay fiara. Le tena hainy dehibe ny moteur mihitsy hainy dehibe ny fiara no simba. Le tompo fiara, le chauffeur tsy mety mamerim-bola, tsy mety manao transport de mois fa andraso famboarina manamboatra fiara vaky carter zany moa vita ao anatin'ny adindray na adindroa. Nandrasana efa lany any ny andro vao hoe andao azy ho averina volanareo. Averina efa tsy mahita fiara hoe aiza ny hitana fiara indray dia farany tapa-kevitra ny olona andao ody. Zany daholo ny zavatra ny aina. Ny sasany indray fiara mandeha tsara izao dia olona chauffeur hoe ohatrany misy sipange atao ambany tobiliny zany afafa fa andeha hijery ao dia nisiliky atao ambany fiara izy tsy hay zany azo ty fiara ity fa nietsika dia vohitsaka ny tobilina indray le chauffeur atao ambany tao. Sakana daholo zany rehetrarehetra zany. Ny sasany dia vaky pneu impiry eny am-pandehanana tsy misy pneu secours intsony. Ankoatran'izany zavatra nitranga vao départ dia efa misy zavatra manakana tsy afaka nandeha ny olona. Zany ny atakina devoly ka na izahay ary tia nosakana tahaka izany fa saingy resy izy noho ny fitahin'Andriamanitra dia nandresy isika tao Antsohi. Amin'ny anaran'i Jesosy voatahiry ho an'i Jesosy any Antsohi. Voatahiry ho an'i Jesosy any ny tanàna sy ny mponina rehetra. Dia andao isika hisaotra an'Andriamanitra.
hitsangatsika atsakany tananao hivavaka sotra n'Andriamanitra isika. Tena ataovy zava-dehibe ny vavaka sy fisaorana an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, misaotra anao Andriamanitra izahay ny fahasoavana lehibe sy fandrampoana. Vita somatsara ny mission tany Antsohihy no tahinana ny roso no tahina ny verona. Maro be ny tetika nomany devoly namelezana anay fa nivoaka mpandresy izahay, ny mpandresy Antsohihy ray manontolo mponina sy ny tanàna. Halleluja. Misaotra ny amin'ny fombana makaka nampombanao anay. Misaotra, misaotra, misaotra Andriamanitra, omena voninahitra ianao. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Ataovy fisaorana dia andao tsy rehetra mbola hiaraka amafy ny rano Kristy hoe ho amin'ny tanàna ny Antsohihy sy mponina. Amin'ny anaran'i Jesosy ny rano Kristy ane hoe ho amin'ny tanàna ny Antsohihy sy mponina rehetra. Ny rano Kristy ane hoe ho amin'ny tanàna ny Antsohihy sy mponina rehetra. Antsohihy ho an'i Jesosy, Jesosy ho an'ny Antsohihy. Halleluja, halleluja. Jesosy, 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 ombeko anao ny fiainako. Jesosy, Jesosy, Raniandro sisa, Raniandro sisa, sisa gulaianaku, atulus panawe, umbeko anao ny fiainako. Raniandro sisa, Raniandro sisa, sisa gulaianaku, atulus panawe. Jesosy, 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 Jesosy. Makatoerantsika tompoko. Dia ny filazana anankiray ity ho anareo mpanao vavaka fifonana rehetra.